Toy izao indray rehefa nanteny zaraina zay omenantsika anio. Mijoroa ho Ezra ao amin'ny Kristy. Manomana ny fo hitady sy hankatoa ara-pianatra ny hafa ny lalàn'Andriamanitra. Ahako voasoratra ao amin'ny Ezra 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Ezra nampiomana ny fony hitady ny lalàn'i Jehovah ka hankatoa izany ara-pianatra ny Israely didy sy fitsipika. Amasino amin'izany ary ny tenanao hoe ahaka ny ao amin'ny Korintianina voalohany 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azy ao dia ho lavina kosa ny tenako. Mijoroa ho fitaovana mba hanafaingana ny fifohazam-panahy. Vavaka isika raha io hoe hery sy tanjaka ary fahalalana ao mba ho fitaovana mahomby eo am-pelam-tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Mandra-piona tompoko.